Na eo aza ny fiarovana sy ny fikajiana ary fambolena ireo hazo izay atao dia mbola maro ny tsindry sy lesoka tokony harenina mikasika izany, satria mbola maro ny olona sasany tsy resy lahatra fa ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny tontolo iainana, ka manana didy sy andraikitra lehibe ny vondron'ny olona ifotony amin'ny fiarovana izany. Efa manana ny toerany eo anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ny vondron'ny olona ifotony, ary nisy ny fankalazana ny andro iraisam-paritra ho azy ireo tany Ambanja ny herinandro lasa teo. Misedra olana maro sy mafy ireo vondron'olona ifotony amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, satria misy mihitsy no maratra miantra manaina ny fiarovana izay, ka dia mangataka izy ireo mba tokony tohanana na ara-pitaovana sy ara-pivelomana ary ny fiofanana, fa indrindra ny resaka sosialy sy ny fandriampahalemana. Le asa moa antsitrapo izy ary eo tsy asafan'olo dikany inona zany ampiarahamonina maro amin'ny reo efa misy namony aigny efa mivoatsela hoe misy voafilafilo ary efa misy mahazo fampitandremana koa dia voasambotro le tonga eo dia mivoaka ho azy tsy hay ino raha mahatonga izy mivoaka dia mba miara-miaigna amin'ny fiarahamonina koa mivole akory zay izy ty mbola hita fa zay misany mamparaza zay zany mangataka fanohanana fa indrindra ny fiaraha-miasa entre mitondra fanjakana sy zahay vondron'olona ifotony, satria zay fa magnano mangetaeta dia mangetaeta nizay volohia mba anagnana amizay indrindra fiofanana maro karaha. Fa io koa ny zavatra tadiavinay veo ny fampananana asa ny vondron'olona ifotony, satria raha mahantra ny mpitantana ny arena voajanahary hoe nifotony sy manjary goragora ny fitantana, fa raha manan-katao ampy fivelomana izy amin'ny tosika amezana reo amin'ny alalan'ny fampananana asa isan-karazan'ireo, ataoko fa tsara ny fiainana mpitantana mazava ho azy tsara koa ny fikarakarana ny arena voajanahary. Izy rehetra nandray fitenenana teto dia samy nametraka fa tsara sy ilaina tokoa ny fifanomezan-tanana ho fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana, ary nisaotra ireo ezaka sy fandavan-tena ireo vondron'olona ifotony, satria ady sy adidy no iarahana mikasika ny tontolo iainana, na eo aza ny afitsika ireo tsy manataotody izay manimba sy mamotika ireny ala ireny. Tsisy raha manjary, tsisy fampandrosoana azontsika eritreretiny, izy koa potiky tanteraka ny tontolo iainana, indrindrandrindra fa ny atiala. Haintsika jiaby fa io tontolo iainana io ny atiala izy magnadio ny rivotro iainantsika io. Izy koa tsisy atiala io maloto ny rivotro iainantsika ary mendriky raha ohatra ka agnanaovantsika ady iraisana vanim-potoana koa izy io amin'ny fitsinjaram-pahefana, ka zay nahatonga ny tao amin'ny faritry aleo agnanaovana anja raiky manokana isan-taogno natokana ho andreo vondron'olo ifotony ireo mba ho fagnentanana ny olo ho famporisina koa ny vondron'olo ifotony handray andraikitry handray ny fahefana zay namezana azy amin'ity ady amin'ny tontolo iainana ity. Tamin'ny taona 2000 tao anatin'ny distrikan'ny Andapa faritry Sava no nananganana ny vondron'olona ifotony voalohany teto Madagasikara, ka efa miparitaka amin'ny faritra sy faritany maro manerana ny nosy izany amin'izao fotoana izao, satria efa ahitana fikambanana eo amin'ny 700 sy 700 eo. Raha ny atao amin'ny faritry dia manokana dia efa saiky ahitana vondron'olona ifotony avokoa ireo distrika 5 izay ahitana fikambanana 720, ka namohan'ny faritry Diana didim-pitondrana mba ho fanomezan-danja ny vondron'olona ifotony izay miaro sy mikajy ny tontolo iainana. Nankalazaina teto Ambanja noho izany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vondron'olona ifotony ho an'ny faritry Diana. Nandritrany ihany koa dia tafatsangana ny tambazotra n'ireo vondron'olona ifotony atao amin'ny faritry Diana. Voafidy ho filoha-pitarika izany i Abodou Soale izay avy amin'ny vondron'olona ifotony Mosobe.
natao zao moa mba hisiny ny fifanakalozana eo amin'ireo samy vondron'olona ifotony.